ajantsika eo ny pejiny politika fa andeha hidirantsika kosa ny pejiny sosialy manomboka eto. Fiara maro no simba, olona sivy naratra. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana mahery veka izay nitranga omaly tetsy Antaninandro. Nisy fiara lehibe mpitatitra fako tokoa sendra ny tsy fihetezany lafiny ara mekanika ka nitarika izany lozam-pifamoivoizana izany. Dao arahantsika ny amamivangony mahakasika izay. Fiara misy 12 simba, olona misy sivy naratra. Io ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana mahery vaika nitranga teny Antaninandro omaly mandidina nisy tamin'ny 12 ora teo eo. Araka ny nambaran'ireo nanatry maso dia fiara lehibe hepitaona fako iray no fototry zao lozam-pifamoivoizana zao. Namositra tokoa mantsy ny isatry ity fiara lehibe ity izay nipoitra avy any Faravohitra. Tsy tafa-janona araka izany ilay fiara lehibe ka nifahony avokoa ireo fiara izay nandalovan'ny rehetra mialohan'ny fatrarany tany amin'ity fiara faran'ity. Mandalo teo dia nefa mikonrona be izy avy any ambony any dia ritazarana tômôbila eo amin'ny camion mpitondra sortir. Dia niala zay aloha niala tamin'iny satria fitako hoe ivarina ty dia tahitany daholo nidina any ambany any le tômôbila bibete eo ananana teo dia misy akikikely betsaka ihany. Tokony tamin'ny firy teo eo no nitranga dia teo amin'ny firavan'ny fironana teo fa tsy haiko zay tany naveritreretanareo hoe nahazo an'le fiara lehibe iny. Tômôbila teo aloha talin'le tômôbila teo aloha tavazana teo ambany teo dia tao teritery tao tapaprin fiara firy vovoaka tena dia teto ambony teto no tavadrana vodona eo amin'ny folo teo eo. Dia nisy maty nisy naratra nanao ndray fitranga zay. Haiko aloha fanentiny hopitaly any efa masinina no mitondra anazy nantapahana an'ilay barabarany tômôbila vao naniry anazy tao fanentina any hopitaly any efa vatany. Tovovavy kely sahabo 12 taona no voatery tao anatin'ity fiara ity izay potika tanteraka vokatry ny amafiny fifandonana. Peritra tanteraka ilay fiara. Nampiasa fitaovana mavesatra mihitsy ny mpamonjy vonina ahafahana mamoaka ilay tovovavy tao anatin'ity fiara potsitra sy hamonjaina aingana ny ainy. Avitra ilay tovovavy kely izay torana noho ny amafin'ny fifandonana. Nentina any amin'ny hopitaly avokoa ireo naratra vokatry ity lozam-pifamoivoizana mahery vaika ity.